Miarabantsika rehetra ary namako malala amin'ity feonantsika ity volana vaovao indray vaovao mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hanameloka fa hamonjy zay no lohahevitra hodinintsika androany zao na toko fahatelo andininy fito ambin'ny folo manao hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo zao mba hanameloka n'izao tontolo zao fa hamonjena izao tontolo zao. Ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny apôstôly Jaona dia miverimberina matetika ny amin'ny fitiavana fiainana mandrakizay didin'Andriamanitra ary ny famonjena miverimberina matetika ao anatin'ny filazantsara ny apôstôly Jaona io. Be dia be ny olona manontany tena mametraka fanontaniana hoe ahoana no hananana fihavanana marina amin'Andriamanitra, inona no ataoko mba hihavanako amin'Andriamanitra? Tsara dia tsara zany fanontaniana izany ary mendrika ho valiana. Tsy misy afa-tsy ny rany Kristy mahavonjy no fanantenantsika. Mandray ny rany Kristy, mivelona amin'ny sitrapon'ny Kristy ary mitombo, mampitombo ny finoantsika amin'ny fianteherana amin'ny Jesosy Kristy. Ny fitiavantsika, ny mombantsika rehetra dia hifanahaka amin'ny toetran'Andriamanitra, vokatry ny famonjena izay natolotra Kristy maimaim-poana ho antsika. Tsara ny mianatra ny zavatra rehetra raha azo atao, mianatra ny zavatra avy amin'ny zavaboary, saingy aoka tsy ho adinontsika fa tokony hitodika eo amin'ny Kristy isan'andro ny masom-panahintsika, ny finoantsika. Ao ny ambaran'ny bokin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa, Hebreo 2:12, mijery an' Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Io Hebreo 2:20 ny lohateny dia zao fananarana mba hahatonga antsika hitoetra mahatoky amin'Andriamanitra, fananarana. Ka ny tsiambaratelo zany hahatonga antsika hitoetra mahatoky dia mijery an' Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika. Ny nanirahana an' Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany dia tsy nitondra fanamelona velively fa hitondra fanafahana ho antsika. Ny fiainan'ny Kristy dia fanafahana ny zanak'Andriamanitra tsiraray avy. Mitoby manodidina ireo lehilahy sy vehivavy izay miantetra amin'Andriamanitra ka matoky azy sy mivavaka aminy ny anjelin'ny lanitra, miaraka amin'ny lehilahy sy vehivavy matoky mibanjina ny Kristy ny anjelin'ny lanitra ary irahan'Andriamanitra hanao fanompoana ho an'ny fanahy tsiraray avy ny anjelin'ny lanitra. Ry namana malala, tokony ho afaka isika ary tsy maintsy afaka isika, tokony ho voavonjy isika ary tsy maintsy voavonjy isika raha nataon'ny Kristy. Tazomy zany teny fikasana izany ho fampaherezana ho anao izay ketraka, trotraka, kivy noho ny ady-piaino noho ny toe-javatra sarotra tsy manary antsika Kristy, dia hivavaka isika. Jesosy tompo tsara, misaotra anao zay fa tsy hanameloka anay ny antony nahatongavanao sy ny famonjenao fa ny hamonjy anay, mitolo-batana eo anatrehanao isan'andro izay raisy ny fanoloran-tenanay, irao ny anjely hiaro andidina anay isan'andro mba ho azo antoka fa ao aminao ny fiainanay. Tononoko ny vavaka amin'ny anaranao Jesosy zokinay mpamonjy anay. Amen.